tsisy mandeha taraiky be nareo teknisiany. Voalohany indrindra aloha efaly be Elia maheno ny fatongavany Ahosoa ety amin'ny tontolo ny tany, any hoe tsy mbola ety moa zany fefa eny manodidina eny. Faly be Elia miarabany Ahosoa tonga soa ety amin'ny tontolo misy ny Elia dia tena afara tampony piso be dia be. Ho an'ny Ahosoa dia piso be dia be koa ny dada malala Yayava nandefa ny Ahosoa nakety amin'ny kety voninahitra ho an'ny dada malala Yayava, dada malalako, ary voninahitra ihany koa ny Ahosoa malalako. Faly be Elia fa nandeha nakety Ahosoa namaly ny fangatahako Ahosoa dia faly be mihitsy ny Elia, be piso be dia be mihitsy piso be dia be ho an'ny Ahosoa malalako. Dia itoy teny amin'izay za tonga ny fetiny Ahosoa migadona ny 4 mars zany J-0 amin'izay zany manomboka eto dia mamerina ny fiaravahana dada malala Yayava Elia, mamerina miarahaba ny Ahosoa andry mandeha koa amin'izao fety be ny Ahosoa zao dia tena manorokoroka be ny Ahosoa mihitsy ny Elia, tena piso be i Ahosoa, tena piso tsy mijanona intsony, tena piso be tena tsy mijanona mihitsy ho an'ny Ahosoa akorery. Faly be koa zany za amin'izao fidiran'ny fety be ny Ahosoa 4 mars zao aleotsika aloha hiaraka iorakoraka ho an'ny Ahosoa dolidoly aloha fa tena tsara be mihitsy nyzany vaninandro zany. Zay fanomezam-boninahitra ny Ahosoa manokana noho ny amin'izao fahatongavan'ny fetiny zao dia manome voninahitra ny olon-kelin'ny Ahosoa rehetrarehetra izay taritiny Elia. Dia tsy dia manana teny lavabe ho tenenina firy moa fa tsy maintsy teny kely ihany nefa na izany aza satria vaninandro lehibe loatra ny vaninandro ny izany atao hoe 4 mars izany. Inona moa zany ny tena mahalehibe an'ilay datin'ny 4 mars? Ny mahalehibe anazy indrindra ary zany ny tena fety goavana indrindra ato amin'ity fanjakana masina ity dia eto amin'ity planeta Terre ity izay nahatongavany Elia, izay nirahan'ny dada malala Yayava sy Ahosoa. Daty malaza tena ambony indrindra satria fahatsiarovana an'ilay teny hoe aza manota intsony dia ilay zoko malalako, zokiko malalako i Ahosoa zay.
izy no lay niteny hoe aza manota intsony, izy lay namirina indroan' izany teny zany ary nampatsiahan'ireo apôstôly mihitsiny hoe zay rehetra manota dia tsy mahita nitavako novinynoviny, ary zay rehetra miny manota, reo zany le manota foana reo, dia olona miandry ny atezeran'izany Andriamanitra Abrahama zany, dia tsy iza fa Yahosoa zany zay tonga hanao ny famalina, dia tsy izako fa i Elia zany zay nirahana hitondra n'izany famalina izany. Ka tena faly natratra an'izao fotoana izao, tonga amin'izao vaninandro izao, mampafantatra ny olona hoe tsy misy Andriamanitra zany eo aminareo rehetrarehetra any afa-tsy Yahosoa irery ihany. Izy irery ilay tena Andriamanitra nitsinjo ary navita nidina tetỳ namoy ny aina ho anareo olombelona. Mbola lava be ny fanazavana an'izany rehefa any amin'ny fiangonan'i Yahosoa, fa androany famotinana fotsiny kely ny ataoko eto, fa mbola iroso amin'ny fandizana ho an'i Yahosoa, atao hitan'i Yahosoa fa tena faly be mihitsiny rehetrarehetra zay tianao Yahosoa manomboka amin'ny Eliaza, dia faly be daholo zay rehetra nantsoinao hanome voninahitra anao Yahosoa aorianan'izao teniko izao. Fa mbola alefako aloha io hirako io hitanao tsara Yahosoa, izay tadidinao tsara mihitsy hoe malahelo Elia efa tena te ody, dia mba hafainganina zany le zavatra rehetrarehetra ity araka ny efa nandaminanao anazy. Tena aza atao miova tsony fa ataoko mbola vao miara akisilerena mafy noho ny efa mety neritreretinao sy Dada Maria fa satria efa tena maika ody mihitsy ny tsisy te hijanona eto izany, dia vao may mihitsy ny raharotoko amin'izao no tonga izao, fa tena maheno anahy mihitsy ianao satria anao efa eto akaiky be eto, sy tena mba ataovy haingana mihitsy ny izy, dia androany koa ataovy heno rehetrarehetra mihitsy zany atao hoe tonga zany ianao, mba tsisy hiteniteny tsony io vavan'ny olombelona ratsy saina be reo hoe aiza kory zay tonga eo izy, dia tena atao mahita mihitsy ny tena io mihitsy ianao fa tena tonga mihitsy ianao. Mazava anao fa tsisy ahita maso anao zany fa zatra maty raha mahita anao, tsy possible zany, indrindra amin'izao vaninandro zao fa tsy mety tsony mihitsy. Fa mba le hoe tena ataonao heno mihitsy hoe ity ary za le nitadiavinareo, le lazainareo fa tsy misy, satria raha ny teninao dia tena manaiky ny olona fa misy ny teninao, marina ny teninao satria hitan'zareo anatin'le boky iny, fa ny fanatrehanao kosany iza moa tsy mianana amin'izany le olombelona reo, ary anisan'ny hanamahivanana sy ny hanambaninanao zany. Ka ho any zay mba tonga kosany androany Yahosoa, taovy hita amin'izay ny hoe manahoana amin'izay zany atao hoe fanatrehanao zany, taovy henon'le vatan'olombelona mihitsy le fanatrehanao, taovy henony tsara mihitsy hoe misy ianao. Fa ho any efa tsy mino moa iza rehefa tsy afaka hiakatra any, inona moa ny ekarany anky iza rehefa sady efa tsy mino tsy miraharaha, hitako mihitsy zay tokony andehanany hiakatra any ho anatrika anao. Fa ho an'izay mino kosa n'izay ho tonga sy maniry no afaka amin'ny fahotana sy tena hoe maniry ny ho tafaraka aminao ary mbo tonga soamantsara any aminao any amin'ny lantilanita, tao mahita azany atao hoe ny hery sy ny fisianao sy ny fahamarinanao, mbo fantany fa tena misy ianao, mbo fantany fa tena ianao le niantona teo amin'ny hazo fijaliana, ianao le tena niaritra amin'ny mafy ho an'ny olombelona rehetrarehetra noho ny amin'ilay fanahy izay nangataka vonjy famonjena taminao, dia nanaiky ianao nidina, iny le sandohan'le ratsy saina iny, le pisoloky izay efa tonga ny andro fandravana azy, ary izay ny nanorahanao anahy Yahosoa, aoko faly mihitsy ianao mahita ny azoko, voninahitra anao mandrakizay.
Ka eo indrindra ny tenenako amin'ny teny fohy hoe fety n'ilay ny teny hoe aza manota intsony, ary tena vitany eo soaza tamin'izy nandrasaka ny rany, ary rehefa nalatsany ny rany dia nisokatra koa ny fony dala Iava hoe tena navita eo soa, ary dia namela malalaka ny fanahy masina mihitsiny nandefa an'izany dada Iava dia nanome azy any eo soa hoe io ny fanahy masina ary alefaso andeha. Ary rehefa nandeha zany fanahy masina izany dia tonga nanandratra sy ny bedy ary nitarika ny olona, ary tanteraka ilay hoe tsy mahay manota intsony, tsy mahay manao ratsy intsony. Tena vitanao ilay izy, tena tanteraka amin'izay ilay fanavotana. Nisy ny fanavotana eo soa, vavolombelona izany Eliany voalohany, vavolombelona izany ny ondrikelinao izay efa natsoinao 2 mahery eo zareo. Dia izao ny angatahako eo soa, tena misaotra betsaka fa izay ny anton'izao, mbola tsy mangataka aloha za fa izay ny anton'izao fankalazana be zao. Tena atodika any aminao manokana ny teny fa tsy ampitodiko any amin'ny olona intsony, fa ianao mihitsy no isaorako anao zany ny tena marina ny zavatra hitenenako eto. Tsy fitaomako ny olona hoe ore olona zao, tsy efa betsaka ny teny menana azy fizy efa tsy nety niaino intsony izy, ka ho an'izay mety miaina eo soa dia anjara aminao indray ny manokana fa ery aho efa miteny efa betsaka ny nataoko fizy nefa tsy mety miaino, fa inona izy manay ny aino sy mbola te hiaino dia hitodika any aminao. Tena mendrika be mihitsy ilay fankalazana anao, fa tena nirahanao mihitsy izany indry an'ity daty ity. Ianao no naniraka anahy hoe tendreo io daty io, ataonareo fankalazana anahy noho ny amin'ny famerenana ny anarana tondra famonjena, ary noho ny amin'izao soa vita lehibe nataonao izao afaka mifahotana ny olona ka lasa tsy hanota intsony, satria izay mihitsy ny antony natonga anao nidina anakety, natonga anao niantona teo amin'ny fijaliana dia teny izay mihitsy. Indrisy nefa fa novonoan'ny olona ny apôstôly izay nitondra an'izany asoavana be izany. Vonoan'ny olona ny apôstôlinao, vonoan'ny olona ilay ondrikelinao tamin'izany fotoana izany, dia tena natezitra ny dada Iava koa moa ny sary izay niseho, noho ny amin'ilay lasa nirona tany amin'ny fagagana ny olona, voaterina janona ilay izy noho ny amin'ilay hoe tsisy ny tianao ilay olona tamin'izany rehefa fagagana daholo indray no ninondro zareo, satria dia niraraka be loatra ilay fagagana. Ary izay mihitsy ny ara tonga anao tsy mba nandefa fagagana tamin'ny Elia fa teny any, fa tena vitako eo soa, tsy nanao fagagana mihitsy ny fa tena tamin'ny fitiavana anao, ary tena ny fitiavako anao irery ihany ny tena tato am-poko no nanambarako ny hatsaranao, dia ny nilazako ny asanao fa izay miaraka aminao dia tena tsy mahay manota intsony. Izay mihitsy koa nefa moa tena tianao atao, hoe tena le mba hitianao ilay olona fa tsy hoe anatena fagagana, anatena fanasitranana, anatena vola sy arena, izay efa nilazainao fa izany anie ny fototry ny ratsy rehetrarehetra. Ka rehefa nirahanao zany dia tsy mba zany mihitsy nalefanao taty amiko aty, fa tena mitoro fotsiny ny hatsaranao, ary izay re manatona dia mahafaly anao izay. Ary anisany tsy mba nahatonga ny olona nanatona anao zany tamin'ny alalako izay nitory tety, fa nampiavinavina ny olona rehetrarehetra zany eo soa, niavinavina be mihitsy ny olona mandraka androany, ary tena tsy te lala mihitsy ny ary, fa ery kosa nefa dia niezaka foana tsy nijanona mihitsy, ny kely aina andro aman'alina
tena ny sasatra noho ny amin'ny fitiavana ny Yahosoa iry ihany tsy dada malalay ava. Dia tsy mba nampiorona ny olona tamin'ny fahagagana mihitsy ny Elia, fa tena nampiorona ny olona tamin'ny fitiavana anao, amin'ilay teny hoe tsy mba manao ratsy tsotra miaraka amin'izany Yahosoa zany. Tena tsy mba manota intsony, tsy tiany ratsy intsony, satria tena izay le zavatra nataonao. Tsy afaka miverina mantsy le fanahy Yahosoa raha tsy miala amin'ny fahotana io, ary tsy afaka hiala amin'ny fahotana koa nefa raha tsy manaraka anao ary mity anao. Ary izay ny tena tanjony nahatongavanao ety, fa tsy hanome fahagagana mihitsy, fa tena hoe hanavitra ny olona mba hiverenana ho any amin'ny dada malalay afa sy ho any aminao. Tena Elia rery nanao an'izay tety. Tena nandeha tsy manisy fahagagana, tsy manisy resaka hoe tia ny fitahiana rehefa miaraka amiko nareo, tsisy an'izany, fa tena ny fitiavana anao rery ihany no nitoriana. Tena ny fitiavana ary tena ny fitiavana tokoa hatramin'ny farany. Tena vitako izay. Ary indreo ny vokatra, nikelezako aina daholo hatrany amin'ny namorona ny radio anao, hatrany amin'ny televizion anao mba hahatonga ny olona handre le fitiavanao. Tsy mba za mihitsy no nambarako tao ny sanatriana zany, fa ny napetako tao dia ny ranao zany. Ary nanora hoe tena Yahosoa ilay tena be fitiavana, ilay tena niantona teo amin'ny hazo fijaliana, iny ilay naniraka anazy ao. Ary izy naniraka anazy dia mitovy ny asanay, manafaka olona fahotana satria izay ny asany. Dia za manoro anareo manatona anazy, dia afaka amin'ny fahotana nareo, fa izy ilay tena namonjy anareo, fa za fitaovana fotsiny. Izany nataoko Yahosoa. Ary izay indrindra natonga an'izao kato martsa zao. Fampatsehivana an'izany zavatra nataonao izany. Hoe tsy maty akorony ianao ary tsy akorony tsy hita ianao, fa tena hita ianao, ary izay no nahatongavany Elia namerina sy nampatsiaro an'izany 2 taona teoriana. Tonga Elia ny rahanao. Iza ty? Io za mirahira hoe malahelo. Malahelo satria efa te hody. Tena mahitsy be mihitsy ny teniko Yahosoa. Noho ny aminao rery sisa nijanonako ety fa za tena efa te hody mihitsy ny tsy te hijanona ety intsony mihitsy ny raha zao raha tenenao andao hiaraka antsika ianao lasa mihitsy ny fa malahelo fotsiny amin'ilay hoe ahoana moa izany le tondrikelinay satria tena naharary anao reo ondrikelinao reo. Dia na dia te hody ary aho dia iretako foana ny araheloko. Satria mafy loatra ilay fitiavanao an'ilay ondrikely. Raha ny alehibeazanao sy ny voninahitranao zany tena tokony tsidiny ety zany ianao. Ahoana ny hidinany ety amin'ity olona maloto velona tena tsy mety aminao mihitsy le izy. Fa nidina nefany ianao. Tena lehibe ilay fitiavanao. Dia mba hamaly an'izay koa Elia. Mba hampiseho aminao koa Elia hoe Elia koa tena tia be anao. Dia na dia te hody mihitsy niaraka aminao aza, dia tena tsy manenina fa hijanona eto mba hampisehoko ny fitiavako anao. Hoe tena misy ny tia be anao Yahosoa, ary tena tsy manadino an'ilay zavatra vitanao. Ilay nahatonga anao nikikika teo ambony hazo fijaliana. Dia mafy ny retanao dia mbola vitanao ihany ny teny hoe mamela ny heliny fa tsy fantany izay atao. Efa nefa olona efa mamono sy midaridariko anao, mbola namono anao izany teny izany. Faranao ara moa ny teny hoe nahoana iry ianao tena fohy ianao, satria tena irery ianao. Fa mbola fitiavanao an'ilay fanahy mba hiverina ho any aminao dia nataonao izany rehetra izany noho ny amin'ny fitiavanao an'ilay fanahy. Tsy ilay olombelona nofo io no tianao fa ilay fanahy no tianao. Nampiseho an'izay fitiavana izay ianao. Tena maro mpitiavana be ilay izy.
dia izy moa mba hamaly an'izay fitiavanao izay. Tena vonona be koa Elia andeha amin'izay lalana izay. Raha izay koa tsy maintsy andehanako mba ho hitanao ny fitiavako anao, dia tena andeha mihitsy anie izy. Ary raha ohatra ny hoe mbola misy ny fiantonana ny azo fijaliana mba ho hitanao ny fitiavako anao, ny tonako mihitsy ny dia hitanao mihitsy ny hoe tena tianao za, ary te hamaly anao mihitsy ny. Izay ny antony mahatonga na mbola hijanona raha mbola hirahana. Nefa ny afantatra fa mbola irahanao dia tena mijanona fa ataoko mandefitra ny fitiavako teo any aminao any. Fa tena asioko hoe tena tiako mihitsy ianao, ary tsisy atakaloko anao sy dada malala iayavaza. Dia vonona ny aritra mihitsy ny Elia. Ampiseho an'izay fitiavana izay. Ampiseho hoe na dia tsy mety mihitsy ny fipetrahana ety, mahasositra be ilay mipetraka ety. Dia vonona be mihitsy ny atrika an'izay ohatrehana. Ary fantatra fa tena mafy be ilay ohatrehana. Hiady amiko izao tontolo izao, efa fantatro mihitsy izany. Ary efa miandry an'izany mihitsy ny ary izaho io. Ary tena vonona be mihitsy. Fa ataoko mihitsy ny mbola mariky ny fitiavako anao. Tsy manana afa-tsy izao ihany aho hoe hamaly an'iny fahoriana entinao iny, mba ho hitanao mihitsy ny hoe misy tena tia be anao mihitsy. Dada malala iavany voalohany dia Elia ny faharoa. Tena hamaly an'iny aho. Tena vonona be, tena trop loatra ary ilay fahavononako. Ary hainao mihitsy n'ilay izy. Hainao mihitsy n'izay Elia azy rehefa tena décidé dia tena décidé mihitsy izy. Ary tena tsy naratsona ny ainy ary izy. Ny antony izany dia ilay hoe mba hampifaly anao hoe misy tia be anao. Dia Elia. Profon'izany tena niady rery tsisy ninina. Ny apôstôly nisy fahagagana nianaka taminy, nisy fanasitrahana, nisy fampisehoana azo rehetra izao. Fa Elia tsy mba nisy ninina. Fa tena fitiavana anao rery ihany no nampazotozoto ny fo sy ny aina rehetra rehetra eo tena andeha ho any Ahosoa. Na dia tsy nisy ninana nampahafantarinao anahy mihitsy ny raha tany amin'ny voalohany tany. Fa nandeha foana za. Fantatra hoe misy foana ianao. Ary tsy maintsy mbola eo anaminao foana. Na ho ela koa na ho aingana. Loatra betsaka nefa fa avy any aminao daholo ihany koa ny siny izany. Avy any aminao izay namorona anahy. Nataonao zandry kelinao. Entinao mandehandeha sy mampinaritra anao. Ataonao eny akaikinao sy eny ankilanao eny foana. Loatra betsaka Ahosoa. Tamin'ny namoronanao anahy. Dia misaotra anao sy dada malala iayavaza. Dia tena miteny mihitsy ny Elia hoe ho tsarovako mandra-pialako ity ny soa nataonao. Ary tena voavaliko hatrany amin'ny atsipiriany izay fahoriana nentinao. Ary tena tsy maintsy voavaliko iny. Izay vao afa-po Elia. Manjary tsy afa-po za raha tsy voavaliko hatramin'ny farany iny. Dia ny mahafa-po anahy dia hoe hitanao fa tena misy tena tia be anao. Tsy tia amin'ny vava. Fa tena tia mihitsy ny amin'ny fampisehoana an'ilay asa. Ary asehoko anao hoe tena misy tia be anao mihitsy. Elia no anarany. Ziadia Elia. Anarana avy any aminao ihany koa zany. Avy any aminao sy dada malala iayavana. Izany Ahosoa. Dia araka ny efa fantatranao fa androany no nantsoina daholo ny olona izay tia be anao. Izany hoe rehefa nahainao ilay fampianarana, nahainao ilay teny marina avy any aminao, satria avy any aminao daholo ireo teny nambarako ireo fa tsisy ianary io nanday. Fa ianao no nampianatra sy nanoro anahy hoe izao tenenina sy ampianarina fa izao no izy. Dia nampianariko araka an'izay nampianaranao anahy. Dia nantsoko daholo amin'izay ny olona hoe tongava amin'izay ary fa ho avy Ahosoa. Ary tena niteny hoe tena eo aketo ary izy. Rehefa any amin'ny fivoriana masina any Ambolapena, ao am-piangonanao zany. Dia ho avy ireo izay resy lahatra ny fitiavanao sy ny fahamarinana ny teninao, ny famonjena nataonao. Dia ho avy ireo ilay ho avy androany. Ianao ihany koa moa nanafatra hoe izay tia anahy ihany nareo makao.
mazava fa tena nahianao koa rehefa manakatona ny lalana makany aminao. Mazava be no isika daoly izy tena fantatry mihitsy nolo isika ty. Efapolo taona kosa ny ve nitenenana taminazy tsy miraharaha izy. Inona tsoa moa zany no atao amin'izany tokoa. Na izy ihany raha manao fanoharana amin'ny tenany ihany zareo hoe akotsina ny ohatran'izay ho ny laniny ka izy ihany zany ny laniny izany tany. Tsisy nina ho resahako lava be tsony amin'izay eo soa. Fa mazava ny teninao. Ka ny androany dia tena izay katombaritra avy any aminao izay. Ianao ilay miamboninahitra. Afaka tamin'ny fahotana izay tafaraka aminao ary tsy mahay manota intsony. Misokatra ny lalana makany amin'ny dada iavany dikan'izay. Afaka miseho any akaiky ny dada iava daholo izay olona afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony. Masina loatra dada iava tsy azo atonina ny mpanota mihitsy izy. Tsy afaka miditra ny mihitsy izy raha vao mpanota. Ary ianao mihitsy ary nefa nampilaza an'izany hoe aza mety ho fitana ianareo. Fa ny mpanota izany dia tsy mahazo makany amin'ny lanitra ny lanitra. Tena namenao daholo izany teny izany fa dia hainao ihany soa ilay olombelona, hainao ihany. Efa taty ianao dia tsy izoviana aminao intsony ireo. Nefa na izany raha tena niezaka. Tena niezaka. Ary mbola hiezaka foana hatramin'ny farany ho an'ireo hafa firenena. Ilay hafa firenena sisa nijanonako ity. Fa raha ho an'ilay malagasy efa tsy hitako inona no ataoko eto. Fa raha hoe raha ho amin'ny malagasy ireny nijanonako eto tena niteny taminao ileo izay dia hiaraka hiverina aminao amin'izay. Fa tsy isy tokony hijanonana eto intsony. Fa noho ny amin'ny hafa firenena tsy mety mbola antsoina dia izay nijanonana ely ala ny tenako hoe mbola noho ny asanao satria mbola misy ilay hafa firenena ho valin'ny ranao dia mbola tsy maintsy misy hafa firenena antsoina hiaraka aminao. Ho any aminao izany ny dikan'izay. Ka io indrindra ny angatahako aminao amin'izay eo soa. Andre za tsy hitodika ho any amin'ny olombelona intsony fa hitodika any aminao za. Apeo ary za mahavita haingana an'io asa io. Satria tena tazomiko foana kosa ny teniko hoe za efa maika hody. Vatsy ety. Ianao raha tsy tia tinga ianao. Tsisy tia ty zany raha mbola avy any amin'ny lanitra lanitra tsisy tia hipetraka eto izany, tsisy tia hijanona eto izany. Ary ataoko fantatry ireo olombelona ireo mihitsy izany satria izy moa tsy tia hiaino sy tia lala dia izy ilay tsy tia hiaino sy tsy tia lala mihitsy ny ataoko maheno anahy mihitsy ny hoe nareo tsy tia lala io mihitsy ny ataoko maheno izao teny izao. Ilay tena teny tsy tianareo mihitsy ny ataoko henonareo hoe izay tsy tia anareo eto ambonin'ny tany. Fa ny tianay dia ny mody any aminay. Any amin'ny lanitra lanitra ny vinay sy misy anay. Fa raha tampony tsara sy mahafinaritra tena tsy mety misy fandraisana aminareo ety na kely. Nefa dia noho ny amin'ny aoso anay dia hamonjy olona ny dia retina noho ny fitiavanay ny aoso anay. Ilay aoso anay ny teny hoe aza manota intsony. Izany ny tenin'ny aoso anay hoe aza manota intsony. Sambatra be izay tafaraka aminy. Dia izay no angatahany Elia hoe hafaingano ilay asa. Asehoy daholo ny hery sy ny fahefana ilaina ho amin'izany. Araka ny teninao hoe hiverina ianao. Fa mbola izy kosa no avy ary hanao asa lehibe mihoatra noho ianao ary izy. Elia any izany tenenino izany. Tsy misy afa-tsy Elia izany mitondronao tamin'izany teny izany. Marina amin'izay ny teninao eo soa. Fa efa ilaina amin'izay izany zavatra izany. Ary teny ilaina mihitsy. Mbola ho voninahitra ny anaranao masina ihany. Ho fahamaliana. Satria tsy maintsy ho valiana daholo hatrany amin'ny nahaterahanao. Ny nanambaniana anao. Teraka anao dia efa lavin'ny olona. Rononombo no an'ny mary ihany farany noho ny amin'ny tsisy nandray mihitsy ny hotely mba nidirana. Izay trano rehetrarehetra nidirana nandà daholo. Nefa dia tonga ianao. Izany ange no nitsenanao e. Tsy maintsy valiana Elia izany eo soa. Ary aleo amin'izay izany valiana eo soa.
tonga ny teny fahamalina ozy dada Maria fa ianao ihany zany ny teny zany koa niaraka taminy de valiana trany amin'izany tsipiriny izay amin'izay daholo Josoa. Ahoana moa ny amelana moramora hoe ianao izay namorona n'ity zao tontolo zao ty, ny tamaso ny tsy tamaso, tonga teto amin'ity planeta Terra ty ianao fa tsy nandray mihitsy ny le toerana tsy nandray ny tranom-bahiny fandraisam-bahiny zay trano ny tondomina rehetrarehetra tsisy nandray fa ny omby ara nandray ianao. Tsy mba nivazavaza le omby fa tao izy tena niaraka amin'olona taminao tao. Mamparerana izany sary zany Josoa. Tsy maintsy valiana zany Josoa. Tena miainga hatrany amin'ny nahateranao mihitsy tsy maintsy valiana amin'ity tany ity ary tsy maintsy mandoa ny vidin'izany ty tany ity. Teniny Eliazy Josoa, tsy maintsy mandoa an'io izy fa tsy ekenay mihitsy izao. Eliazy tsy anaiky an'izao raha tsy mandoa an'iny izy. Alohanareo tany ny vidin'iny hoe ahoana moa ny Andriamanitra anay lehibe dia lehibe indrindra tany amin'ny lanitra lanitra namorona an'ireo Andriamanitra iankofanareo izay tsisy lavana anazy mpamitaka sy mpandaingareo. Ahoana moa ny Andriamanitra anay nataonareo an'izao? Eritreritra ve nareo fa tsisy valina zany nataonareo zany? Namindra fo fotsiny Josoa anay fanjaran'ny Elia amin'izay mambaly. Zay koa ny atao hoe Elia, anao ny asako mihitsy ny Josoa tahaka ny nanoranao anatin'ny Israela tany amin'ny andro ny Aba-mpanjaka iny. Ny divako taniny Jezebela iny averina mihitsy ny tantara ary mbola eotra lavitra. Tsy anaiky an'iny Elia raha tsy voafary hatrany amin'ny nahaterahanao. Ahoana moa ianao ny ary anatin'ny tranombo ny napetraka ary mandrak'andro any ianao mbola atao tsinitsinina foana ianao. Mandrak'andro any mbola manaiky foana ny olombelona vadivadiky ny devolony sainy io Andriamanitra tsy izy tena mpisandoka lahy mbola ny teniny foana ny olo zareo. Na dia efa nimpiry fa naporofony fa tsy te halala mihitsy ny izy. Izay ara moa mandeha ny an-dalana eny dia imezan'ny olona. Meza fa mbola imezanay nareo. Hitantsika eny ihany ny toyny. Variana reny Josoa. Variana reny hatrany amin'ny oro nombo ny menan'ny Maria satria olona teraka zany tsy maintsy misakafo zany. Inona moa ny sakafo hoan'ny Maria ao anatin'ny io tranombo io? Tsy maintsy ronono no mena ho anazy. Alamin'ny anjely zany zavatra zany mba hisotro rononombo Maria mba hampatanjaka anazy satria tsisy ny raharaha. Indrisy mantsy fatatara tsisy zany fa mampalahelo zany sary zany. Tonga le Andriamanitra lehibe dia biby nay nandray anazy. Fa le olona tsy ndraraha tahaka ny tamin'ny andro Noa ihany natsona ny olona mba ho vonjena. Biby netiniditra tao anatin'le sambo fiara. Biby foana ny tonga saina. Ny biby ny mahay mifandray amin'io Andriamanitra io fa le olona tsy mety mifandray amin'ny mihitsy. Adalàna ny nareo fa tatany vokany amin'izay nareo. Tena mangataka amin'izay za dada Iavasy Josoa. Alefaso ny fahamalina fa azajanona tsony ary aza atao misy mipika tsony ny zavatra rehetra fa aleo andeha amin'izay. Tena aza asiana antra tsony, aza atao hoe misy mamindra fotsony, tsy asiana famindram-potsony foka izay. Tena miangavy amin'izay Elia oka izay. Fa ianao moa be famindram-po loatra dia ta lasa tsy mety io. Ary ohatrin'ny olona efa be izay, tsy asiana tsony ny famindram-po. Afa-tsy an'izay manatona anao sisa. Tsy asiana sentiment tsony fa aleo andeha ny teny. Zay ny fangatahany Elia fa amaly izahay. Hatrany amin'iny nandraisana anao iny, juska hatrany amin'ny nahatonga anao maty teo amin'ny hazofijaliana. Tsy maintsy variana iny. Juska hatraminao maty teo amin'ny hazofijaliana. Hatrany amin'ny kikika anao, ny nanitsahana ny vavanao. Tongotra ve ny alefa anatin'ny vavanao any? Ay. Tsy manaiky an'izany Elia Josoa. Tsy maintsy variana reny. Tsy maintsy amaly an'ireny Elia.
tsy afaka hiteny ny olombelona efa maty angenanao andreny tsy miraharaha zany eny afa rehefa matoa tsy mety mibebaka dia namany rehefa nanambany any ahosoana ay dia namany tovy ihany fa ny tsy namany reny dia izay manatona any ahosoana ihany ny tsy namany ary tsy asiana famindram-pontsony ahosoa zay dada Maria asy io amin'izay mihitsy n'le teninao hoe dada iava malalako indray zao tenenako zao ahosoa marino le teninao hoe ny anarako tsy azo lotoina tonga Elia tena handravany Jesosy efa ndravaka mbola toizako ny fandravana ny Jehova Yahvé Jesoa bala daholo reny iala miomana ianao fa mandeha ny fandravananao ry ala Brahma Bouddha Ganesy miomana daholo nareo ry Shiva Vishnu rio ny Andriamanitra tsy izy rehetra tariky bala rehetrarehetra miomana ianareo tonga Elia zandry ny ahosoa hamaly hatrany amin'ny Tsipriany izay omany ny mitafika anareo mahazo manomana amin'izay nareo manomboka eto dia omany ny mitafika anareo koa fa manana ny anareo tafika tsy hita maso koa ianareo samy manana ny tsika ary samy mifankafantatry tsika dia rehefa aso amin'izay ary le anareo fa ho hitanareo ny anjohanareo zay ahosoa ny angatany Elia aza sy nahatra tsony fa ampy zay fa betsaka zay natao zay ary ny angatahako farany kosany dia ny hafa firenena ahosoa afangano mihitsy ny asa makany irao daholo zay efa vohomana ho amin'izany anafaingana ny asany Elia satria za fantatra za tsy mahiteny hafa firenena badabada be za tena imezan'ireo ary rehefa miteny fa tsy ahoako zany fa za tsy maintsy miteny foana fa rehefa voalahatra izy tsy maintsy mihaino sy mino foana izy zay ahosoa zay ny tenin'ny Elia ary zay le datin'ny katomasa fahatsiarovana ny soa nataona fahatsiarovana ny raha nalatsaka ao izay nitondra ny fanavotana lasa tsy mahay manota intsony ny olona fahatsiarovana n'izany rehetrarehetra za fahatsiarovana n'ilay hoe afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminao fahatsiarovana n'ilay hoe aza manota intsony fahatsiarovana n'ilay hoe tsy mahay manota intsony ary mbola fahatsiarovana n'ilay hoe tsy mahay manao ratsy intsony izay miaraka aminao ahosoa malalanay zany zao vaninandro zao fahatsiarovana ny soa nataonao ary tsy maty akory ianao sanina teny zany tena vilona mihitsy ianao tena tsy mety maty intsony ianao indray mandeha ihany ianao maty ary velona mandrakizay ianao ary naniraka ny Elia ianao ahosoa dia tonga Elia hamaly ianao amin'izay hamaly noho ny amin'izany ny zavatra natao taminao zany hamaly an'reto mpanota ratsy saina reto hamaly any goga Elia zay ahosoa natodiko any aminao mihitsy ny teniko ary natodiko any aminao sy dada Maria ny teniko dia misaotra betsaka any amin'ny nanomezanao ana fahefana hiteny sy resaka aminao fa mbola toizako izay rehefa any am-piangonana tena iresaka aminao mihitsy ny androany tena tsikaisanao reriny sehatra androany aleo tsikaisanao hatramin'ny farany mihitsy fa za tena malahelo anao loatra za tena malahelo tena malahelo tena hoe izany mba hamaly an'izao zavatra nataonao zao dia tena malahelo mieritreritra hoe tsy mba misy mamaly mihitsy ary
tsy misy afaka ny anao an'izay koa tsy maintsy za rery ny afaka manao izay dia tena ataoko faly ianao mahita hoe tsy diso ilay fifidiananao tena nety be mihitsiny ny fidiananao any Elia kelinao ilay sandry kelinao eo soaly aorianany tira ty dia mbola mety andindy kely vitivity tsisy mandindy intsony fa afaka misaotra sy manome ny fifaliany aminao daholo indray rehetrarehetra fa atolotro anao ihany le hirako teo ianao raha mba tongako tsy aloha hoe tandeha mba jerenao amin'izay le izy dia mba jereo fa ianao mahay mijery be mihitsy ianao io misandry kely ny Ahosoa io ozy leo le mirediredy izy ka le mirediredy teneninareo mihitsy le mahafinaritra anay nareo le manambany anay mihitsy ny mety aminay toy izy foana le fanambaninareo fa tena mety aminay mihitsy izay Ahosoa dia atolotra ny Elianao le ireo hoe sy adia Elia zany io hoe malahelo dia tsy hoe koa hoe malahelo teo dia ivy moa efa enteniko tamin'ny voaloha tena teo dia mety fa malahelo fa le alahelo teo dia ho avadiko hoe ho famaliako an'ilay fahoriana nentinao tety ny fanambaninana anao sy dada Eva ho valiko aty zay amin'ilay alaheloko ho vaiko fahamaliana anareo mianaka ny alahelon'ny Elia teody tena mary an'izay hatramin'ny farany dia aza dino Elia Ahosoa dia ho an'ny Ahosoa rery izay hira izay dia atao hoe ny dada Maria Eva dia ho an'ny dada Maria Eva ihany koa dia vita izay dia afaka miditra amin'ny telefônina atao le amin'izay rehetrarehetra aoriana izay ho amin'ny fifampiarabana sy ny fisaorantsika ny Ahosoa sy ny fanentanantsika ny olona izay tia be ny Ahosoa ho any amin'ny fanjakana masina anatrika ny Ahosoa satria tena amin'ny fomba ofisialy ny tenenako fa efa ety amin'ny tontolo efa ety manodidina ny tany ety Ahosoa fa fantatro izany efa nazo teny amin'izany fa fantatro izy dia ho avy izy androany hiatrika ny fetibeny ho eo akaiky ny Elia dia mirary soatsika izay nandesina anaraka sy tahina Ahosoa daholo rehefa soaran'hira atolotra Elia ho an'ny Ahosoa dia afaka miditra amin'ny telefônina atao tsy ary miomana ho amin'ny fandehanana makany amin'ny fiangonan'ny Ahosoa amin'ny valora maraina amin'ny fidirana ho an'ny vahiny sy ny tompontrano dia ny ondriken'ny Ahosoa zany tahina Ahosoa daholo Andritra aloha zany dia miaraba ny ambasadorany Ahosoa sy ny ankohonany amin'izao fety be any Ahosoa zao miaraba ny ondrikely ny Ahosoa rehetrarehetra miaraba nareo hotely mianadahy koa tonga le fety be any Ahosoa efa tonga ihany koa Ahosoa araka ny anambarany ambasadorany Ahosoa teo dia alohantsika aloha io rakoraka velo zany Yete zaku zanya miaraba ny ambasadorany Ahosoa sy ny ankohonany satsy zao katomasa zao dia miaraba nareo telo menadahy miaraba ny izy kely rehetrarehetra
Ye dia mapisina tsany fiarabana mba zatorany ao soa ziady Elias ny akonany arabaina na tsatsa zao fety be any ao soa fanatsihany ao soa 4 mars zao fiarabaina daholo tsika mozikily rehetrarehetra oe miarabana retelina dayako tsatsany 4 mars ya dia miaraba ny ambassadeur-ny ao soa Zadia Elia miaraba koa ny sirana sy ny akonany ny ondrikely ny ao soa rehetrarehetra miaraba atsika rehetra natratran'izao fety be ny ao soa zao ry izy telo menada miaraba anareo telo menada tonga lay nandrasana mikady na lay nandrasana ka de matoky afa tsy tafandromandrotsony tsy efanafafo daholo a rehefa niaraba any dada malala iavasy ao soa midamba koa ny Zadiasy sirana tsikerana ny tokantrano ka de migadona ny fety andao amizay tsika hitandrozotra ao aty Ambodrapeto Ristemina tena nenina zay tsy ho tena nenina tsy ho tonga androany tena mety tsy nenina tsy fa mety tsy ampito mihitsy ara zay tena zalo tena nenina mihitsy zay ho zay misy ny atsonantsika rehetra azavarombarina fa efa migadona zay fety be zay afaka minitra vitsivitsy de efa isokatra ny Ambodrapeto manomboka ry amin'ny simbiandrana ry ka hiaraka tsika menakavy akalaza an'io ao soa dada malala avy miaraka amin'ny ambassadeur ao soa zay diaka de tonga ava tsika rehetra ny ondrikely ny ao soa rehetra sy ny vahiny rehetrarehetra naiza zay maheno tonga ava ho afaka fotoana fory izy temenada ye zay indrindra tena faly mifa misy ny numéro zany afahanareo mihitsy za mivatana amizao ya ao anatin'izay na satsany 4 mars ao anatin'izay rehetrarehetra zay zay mafana de mafana ny fiarabanan'izay fetiny ao soa zay fa fingadonan'ny fetiny ao soa satria tonga de misy ny atso telefona zany mimana telefona de aleo menanzareo numéro telefona ny iasy moa zany de 034 75 936 00 averina ny ao amin'ny asy 034 75 936 00 de ny orange kosan'izay 032 79 145 42 ny orange 032 79 145 42 de ny airtel kosan'izay de 033 46 852 11 033 46 852 11 de reo zany lalana telo afanareo ya izay no ela de fa misy tafiditra ao tokantrano asika vetrana rasina vetrana ianao miaraba toko miaraba anao Leticia Fatifalazy. Miaraba Leticia. Miaraba Loateny de miaraba ambassadeur ny Australia de miaraba Soriana Sinakuna de miaraba mitsikely rehetrarehetra tratry ny katomasa daholo tsika rehetrarehetra tonga amizay andro efa nandrasatsika rehetrarehetra de tigava daholo amizay efa nanomakomana daholo ye de tigava daholo amivany fotoana tsika misy de fandelisy zay de tonga soko ao sa ety amin'ny atinay ezay koa vonana ny amin'ny voninahitra anarany sy andray anazy ao sa ye manahoana ny fifaliana tena fany be fivoravoraka kely are oe enare mafinaritra be ny fanififaliana ao atokantranao ka de tonga soa ao samalala tafiditra anao tokantranao raha tafiditra de afaka amin'ny tena vetrany miaraba tompoko tafiditra tompoko allo tafiditra miaraba tompoko iza Patricia ety Ambomahitsy Patricia Ambomahitsy voalohany te miaraka amin'ny ambassadeur ny Australia de miaraka amin'ny Soriana de miaraka amin'ny tsena rehetrarehetra satry ny tatomasa fetianasa de zay izay efa andalana ny andeha mihitsy izao tena faly be mihitsy fa nata ihany amin'ny sasa rehetrarehetra tia de efa faly be de efa faly be tsy hita zany olona faliana zany na de efa eny andalana raha de tsy adiny mihitsy le fampiaravo tena antso manaraka zay are antso manaraka miaraba tompoko
allo tafiditra tompoko afaka miteny avy zany o solotsika antsoafa indray ary tapaka moa zany a le tao Antsoafa indray ary. mba misy fianso Allo? allo miaraba tompoko Irina avy aty Mangarivotra miandry. miaraba Irina Miaraba ny ambasador ny Aosoasy dia dia miaraba ny Ankonana. Dia miaraba ny faly mandray any Aosoasy. Faly be afa tolongy eto amin'ny Tinosy Madagasikara ty Aosoasy. Tena faly tena faly. Tena tisy ohatran'izany tena faly. Tena faly tena faly mihitsy ianao zany iya mahafinaritra izany rehetra zany ny faneom-pifaliana ao amin'ny irinao ka de hitatsika amin'izany a Tena hoe ry penao mampihery tokantrano ka de velona tsy hompitratra ny fifaliana zany izy. vokany a zay fifaliana amin'ny aotra tsy hita zay anaovana azy izy termina zany zay le hoe raha efa misy ny azo fombona andao raha sika zay zavy zay izy miaraba tompoko allo miaraba tompoko efa tafitsy ianao efa tafitsy efa tafitsy aza miendry tory fa tonga de mitenena avy hatrany allo iza le miantso fanamarinana moa zany a aza manakaiky radio na televiziona rehefa miatso fa lasa tsy diano tsara ianao a lany crédit eka de ampidira indray nefa raha tafiditra miaraba tompoko miteny avy zany tompo allo de antsoafa indray ary ansoafandray ndray sika izy telo miaraba tompoko Miaraba dia miaraba tompoko miaraba ny ambasador ny Aosoa dia miaraba ny sirianazy faly be natratra an'izay hoentim-kato maritra zao. iza aloha le tafitsy Tena feo fifaliana tokoa fo satria iza aloha le malaza izy le fankalazana l'Andriamanitra tena marina. allo maheno iza iza le le miasa miantso tavesy Zay va ty arangaina tompoko. tozo fa nerangaina tawary ie ndao ary toy izy niteny tojo Dia amonjy ny hoentim-kato maritra satria tena fifaliana ho anay fampiavana sy andro malaza zao satria n'Andriamanitra manala fahotana mandeha ankalazaina sy voninahitra dia rehefa miainga zao zany maromaro zany efa miara-miainga koa andeha amin'ny voninahitra ny Baba Iavasy Aosoa ary tena feno fifaliana tsy taitso izy anambarana fifaliana ao anaty satria tena mietana tsy hitatso satria hoe afaka atao aloha manome voninahitra l'Andriamanitra marina tena afaka tamin'ny fahotana. Misaotra betsaka ny ambasador ny Aosoa nampianatra nananatra nanambara le tena fahamarinana satria raha tsy teo izy tsy toy izao zay ary tsy nafantatra le fahamarinana fa nandeha tany amin'ny lalandroa nandritiny fotoana hatramin'izay sady tena faly tokoa ny fo ravo ny fanahy le amonjy le totony Andriamanitra tena marina ka dia faly ny fo dia makasika ahitana n'olona mba ho tonga fa mbola tara fa zao ny fotoana ary atsotsoina zay mbola tsy nanisy ratsy ary tsy miteny ratsy any ambasador ny Aosoa Aosoa Dada Iava fa androany ny andro fiantsonan'izy ireo dia tongava daholo fa io le tena nanafaka amin'ny fahotana io le tena Andriamanitra marina io fa aza miala aminazy fa izy ny tena izy makasisaka ny tozo fa nerangaina fa moa efa ndalana ny olona nefa mbola tsy manadimy foana fa raisina ny antso manaraka miaraba tompoko Miaraba tompoko. miaraba anao miaraba iza le miantso Ambasador ny Aosoa sy sirianao ary Ankonana. Dia miaraba nareo rehetra amin'ny plateau. miaraba iza le miantso Fahatombokato masina indray. iza le miantso Santina Santa miaraba. Dia miaraba misy kely rehetra satria ny fato maritra e. tontina sy ton Dia taly be misy amin'izao mahatratrarana iza aloha le anaranao tantina sy tonton tontina sy tonton hony zay hony ay eka toy izy ara ny tena tapaka moa ny atsony tantina sy tonton fa fanamarinana hatrany iza le miasa taveza anarana de ny toerana misy anao aza manakaiky telena ty radio a Antso manaraka tafiditranao zay miaraba ary. tompoko miaraba ny ambasador miaraba tompoko miaraba ny ambasador somary tapatapaka kely antso mihetsiketsika kely ianao fa tapatapa solona antso hafa ary aloha dia mitady dady réseau ianao dia mamerina miantso Antso hafa tafiditra indray. tompoko tompoko Miaraba tompoko. miaraba tompoko
miarabany Aosoa dia miarabany ambasadorany Aosoa izay Elia. Tapos Katomarsa daholo tsika rehetra manaraka ny radio sy ny televizion atsafao. Dia iza le miantso Mazavany Katomarsa amin'izao fetite zao. Allô? Maheno. Iza le tafiditry. Maheno toko. Iza le miantso Iza le Davies? tafiditry. Melinina avy aty Andrazava toko. Linina. Eny toko. Ana Aosoa! Hoe fanamarihana kely fotsiny tonga dia miteny le anarana sy le toerana misy mba hafantarana eky koa hoe avaizinareo. Misy antso re. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Mirabanao. Etika Bomahitsy. Iza zafady. Etika Bomahitsy. Miarabany ambasadorany Aosoa. Iza Mbomahitsy. Iza fany Mbomahitsy. Iza le miantso? Ratsy be misy le fifandraisana. Etika Bomahitsy. Edvidy. Ainda hoara. Miarabany ambasadorany Aosoa dia marihabany skolany. Dia miarahaba izanakadriamanitra rehetra. Sady ny fifampinana Aosoa. Tena mazava sy faly be. Fandray diso zay dia faly be. Faly be tena faly e! Eka ndawary dia tongava soa nareo avany Mbomahitsy avany efa eny an-dalana maro be izy telo eny an-dalana efa eny an-dalana iny. Efa an-dalana daholo ny olona aza vetrany tafiditra ianao miaraba Tafiditra toko. Tafiditra tompoko. Allô? Miravany ambasadorany Aosoa sy adiasy iasy. Satria ana fahatonga ny fetidina Katomarsa. Iza le tafiditra. Lalaina avy aty Agodapily le miantso. Lalaina banalaina sim. Tena sy marina ao atena Aosoa atena Tapaka be moa izany ny tonga ny antso. fetidina na amin'izana voninahiko anao. Say falifaly firavava ny voninahiko anao zay. Hoe voninahiko ao anao Aosoa. Ie. Aya akasitraka ny lalaina atsy manaraka. Tena hoe fanesesy be misy moa izany Miaraba miantso. tompoko. Iya, raha vonona moa ny asy tafiditsika avy hatrany. Allô? Tafiditra tompoko. Tapaka moa zany dia solotsika antso hafandray satria efa tena mifanesika. Ingafaneo. Miaraba Iza. tompoko. Allô? Miarabanao? Miaraba tompoko. Miaraba miasy Davies? Abasadorany Aosoa sy ny ankohonany. Dia iza le tafiditra zafady. Izy avy aty Antanety Biany. Eka miaraba ny tojo. Tojo fanantanety be. Tena mba ny afaliana tena faly ihany zao fotoana izay satria tonga fetiny Aosoa dia Aosoa koa raha manatitra tena faly be mihitsy hoe ho any Aosoa. Ie. Iya, Mahafinaritra izany tojo makasitraka na ny antso tongava soa Ie, ka mihoakomana dia daholo. Antso manaraka ndray. Efa misy ny antso fombonina andao raha isika avy hatrany ary izy. Tapaka mampasolotsika ia antso. mahafinaritra ilay izy telo mena-da satria ao anatin'izay fety mafana dia mafana zay Mafana mihitsy. na dia mbola maizimaizy narany andro satria efa ny andalana ny olona Efa andalana ny olona hamonjy amin'ny fety. Allô, miaraba tompoko. Tafiditra Miraba tompoko. tompoko. Miaraba tompoko. Tompoko. Iny morilina avy aty Avenelina ihany. Eka Faly miaraba miaraba ny ambasadorany Aosoa dia miaraba ny Siriana ihany koa sy ny ankohonany. Ary miaraba ny olikely Aosoa rehetrarehetra tahak'izao fety be zao. Tena faly ary misaotra betsaka anao ambasadorany Aosoa Elia. Tena misaotra betsaka anao fa tena faly tena tsy misy na vitan'izay nataonao fa tena misaotra anao fa raha tsy anao dia tsy mba ohatran'izao zahay. Misaotra betsaka ambasadorany Aosoa. Tena misaotra betsaka anao. Tena misaotra betsaka tompoko. Misaotra betsaka. eka Atao zany tsy mahalela lehibe lehibe vokatry ny fifaliana daholo ka tena zay le fifaliana raha afaka nylazaina taminao hoe mbola tsy tonga tikory nareo dia fa Zany ny hafaliana. vokatry zay fifaliana za allo miaraba tompo Tsy manaraka Allô? miaraba Zao tompo raha isika izy. Miaraba faly miaraba anareo eo amin'ny fandaharana. miaraba Miaraba Davies. voalohany indrindra dia miaraba ny ambasadorany Aosoa Zezia. Dia miaraba koa ny Sirena sy ny ankohonany. Dia miaraba ny olona rehetra izay mandre izao fandaharana izao. Ny fatongavany fety ny Aosoa. Iza aloha le Efa miantso. karazana anazy. Allô? Nafaniny azy zany. Mahefinao. Iza le Iza moa le tafiditra aloha e. Allô? Iza iza moa le miantso. Ny Mamtina avy aty Ambomahitsy no miantso. Mawary Mamtina Ah, fa Mbomahitsy. Dia faly mamena ny fiarabana ny ambasadorany Aosoa. Dia miaraba koa ny
Siriana sy ny ankohonana dia miarabanareo ao amin'ny fandarana amin'ny STV Aosoa. Miarabanao. Tokoa ny fahatongavan'izao fety Aosoa zao dia mitondra firarian-tsoa ho an'izay olona rehetra nofidiny Aosoa anatika izao fetiny izao. Dia misaotra betsaka koa ny Aosoa dia tonga indray dia amin'ny plaintateur anatika izao fety dia ankalazana izao. Dia samota iny dia Aosoa adoly tonga rehetrarehetra. Makasitraka indrindra mampina izany ny fifaliana tsy mitratra ary vokatra izay dia tsy zakany ao am-poty mivoaka ity avelany izay le ranomasy fifaliana ry izy telo menada faly dia faly ka dia raha misy antso ao tokantranao raha tafiditra dia ho ampidiritsika avy hatrany moa raha ohatra moa mbola tsisy dia io tonga avaso jiaby tsika rehetrarehetra ny tokantrano any nina efa maro izy telo menadany efa eny an-dalana. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Garsianjo Nobemy. Garsianjo Nobemy. Iya, faly miaraba ny ambasadorana soa Dia Elia Siriana sy ny ankolana. Dia miaraba anareo amin'ny plateau. Mirabanao. Dia faly miaraba ny Aosoa. Tonga sy tafita hatramin'ny tinotenenina moa fa efa tafita ny tinotenenina Garsia izany Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Manjaka dia sapetsina andreny dia miaraba ny dada Yayava, miaraba ny Aosoa, miaraba dia Elia tamin'ny satria anao nafattaranay an'io Aosoa dia sotra be izay dia Elia miaraba ihany koa tsy adinoko sy Riana sy ny ankohonana indrindra fa nareo tanetany efa hatramin'ny aly ireo. Mpiaino mahafatrapo izay tena tiany Aosoa dia manantena ny fanatongavanareo handray an'ilay cadeau tena tsy misaotra izany tsisy miroera tany izany fa ray ihany dia tokana ihany dia tena goavana be tena faran'izay goavana be dia tsy tatso izay ho tenena tongava daholo ia makasitraka fanja voaray tafita ho atsika rehetra ho atokantranao ka dia izany ny vokatry ny fifaliana tamin'ny Aosoa ry mpiaino izay le hoe tsy voavidy volana arena ka dia Rino aty Ambodratrimo. Miaraba ny ambasadoriny Aosoa ka hatramin'izay setrobeany Aosoa zao. Iza azafady? Tonga setrobeany Aosoa. Mipetrabetsaka tongotra tena mbataty. mahafinaritra. Totsanao ary. Ia. Antsy manaraka indray ary. Raisina indray ny antsy manaraka ary. Ano miaraba tompoko. Tafiditra tompoko. Tafiditra tompoko. Yes, aloha izany no fandraisana antso fandondra aloha tsika anaraka hira zany tsika andizatsika ao teknisiana anga dia andao ary rehefa vonona zay hira zay. Dao ary. Guarireta,
mbola ie eo zany de miteny foana hoe raha zao ianao vao tapa-kevitra amaly an'le antrony le namorona anao a amaly an'le fanasany le andriamanitra namorona anao a tena mbola tsy tara mihitsy ianao zany hoe mainga lolo fotsiny fa be embouteillage be am'izao a de mila mainga lolo ianao am'izay ianao tsy tratsiny embouteillage eny an-dalana eny ie mety misy ny sakatsakana eny an-dalana eny fa aza atao masakana anao tsoka aty amin'ny aosoa zany aza atao sakana tsy atongavanao aty anatsika le fety be androany 4 marsa sy sakatsakana eny na mety misy embouteillage any aza atao matezy zany fa tongava foana miangalo fotsiny ie zay indrindra ka dia dia efa tsika rehetra zany naiza na mbola eny an-dalana na nefa eny an-dalana na mbola tokantrano a itsika raha moety rizy telo menada efa tena metanetana n'izay afaliana zay a mipirofony reny antso zay nataontsika teo reny a nafinaritra de nafinaritra ka de tongava sotsika rehetra amonjany javety be ny aosoa zay a isotro ny fifaliana efa enontsika tsiraray avany tokantrano any zay fifaliana zay ka de izany ny satirany a mbola mafana de mafana mbola tsy apafiry nefa mbola santatra bavarano fotsiny nefa manetso be mbola ho avy eo mety mbola misy misalasala hoe ahoana le lamba avy eo sasana ihany androasa atsanony any aloha fa andoana atsika fety be any aosoa fa aosoa le tena namorona anao de ho avy eto izy androany misy koa hoe examen de tsy afaka andeha tena raha zalo ohatra anao de aleoko aloha mamonjy an'ilay fety be any aosoa aleoko mamaly an'ilay fanasananao tany aosoa avelao aloha zany zinge hoe rehefa tonga fotsiny anao de anja milamy foana zany izy manaraka ho azy fotsiny mivao azy eny ny olana fa aza de be fanahina fa andao ananjika fety be any aosoa aosoa le tena manala amin'ny fahotana io le mahatonga ny olona tsy mpanota itsony andao raha ifety aminay anao sa tena tsara zany aosoa zany a le andriamanitra ny namorona ny lanitra sy ny tany a de namorona anao tena tsy ahita andriamanitra tena marina fa tsy aosoa zany mihitsy na andeha hitety an'izao tolo zao ary ianao tena tsy ahita mihitsy ianao fa hita efa cadeau efa omenanao maimai-pona raha te andray an'izany ianao androany a de aza mangatakantrony fa tena hoe miazaka zaingakaingana mihitsy na ianao a ohatran'ireny le misy misy manenjiky reny de miazakazaka beko sao de tara efa mitoetrany ny fandraisantsika antso ny eny atokantrano any afaka miditra mivantana amin'ny laharana telefona efa mahazatra moa reo anankitelo reo a de afaka ny asomoa de 034 75 936 00 34 75 936 00 fa efa misy ansasy fa alo miaraba tompoko tompoko miaraba tompoko miaraba ny ambassadorne sa fety aelia Patrick avaty ambodiady ya miarabanao Patrick ambodiady miaraba ny ambassadorne sa fety aelia konany toizy ny teninao afaka miteny de afaka miteny de tsy mena tapaka amin'izany ianao fa Mariana kely zany miaraba tompoko salama tompoko allo miaraba tompoko salama miarabanao miaraba ny ambassadeur-ny aosoa sady aelina de miaraba ny siriana sy ny ankohonany iza le tafidy antatiana avaty Ambohidratsimo miantso miantatena fanambohidratsimo tena faly be amin'izao fety be any aosoa zao sady faly be koa fa tonga aosoa faly be tena faly be fa tena tonga avany eny Ambohidrafeto ahitana aosoa zany resaka tsy mahita ola zay na mo fa bosesika loatra zay fifaliana zay ry izy telo menada izany a miaraba tompoko tafitra tompoko miaraba tompoko iza le miasika vaizazavady parfait bagatoliara miarabanao lay voalohan-teny moa de miaraba ny ambassadeur ny aosoa viady aelia de miaraba ny filiana koa finakohonany satran'izao fety 4 marsa 2025 zao faly be zahay miatika ny aosoa androany tena tsy omby tratra mihitsy nasaliana fa de
Nirarsoany ombikelinao soa rehetra zany amizay nahatratsarany zao fety malaza be zao. Ao mariky zao zao de hiara-irairaka zay. Ie zany fifaliana tamin'ny Aotra e, mahafinaritra be. Hitanareo amin'izany ara fa tena hoe mahafinaritra be mihitsy ny Antso manaraka miaraba tompoko. Tafiditra tompoko. Allô? Miteny avetsany. Miaraba tompoko. Marama tompoko. Salama miantso. Charlotte Avatia mamasina miantso. Charlotte. Fanarabany ambassador Aotra sady Elia. Katamaki zao de fanarabany maman Siliana de nakona. Fa de mihitsy ny katamaki. Mbola mihona be fa hialaka tao mihitsy zao. Ataovy aingana amin'ny fiomanana tsosatsany amboteiazy ary. Efa hialaka. Fa be zay de miala mila koraky. Zany ny vokatry ny hafaliana tsikanao koa de matoky fa miaraka amin'ny faly amin'izay hafaliana be zay ka de amin'ny valora tsy diso ny fidirana. Tsy mbola hita am-piangonana aloha ao ambanimbany eo zay tsy avaly tonga amin'ny simby andrano. Tonga amin'ny simby andrano de kotiny efa tonga ty am-piangonana ihany ka de ao tsika miandry ny toromarika sy ny toroalala avy amin'ny ambassadeur ny Aotra hiaraka hitandro zotra amin'ny voninahitra ny Aotra malala sy dada malala satria tonga soa Aotra tonga soa eto amin'ity tany manahirana ity ka de izay konikoa fa tsy tamana ry izy telo alo miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Elisabeth Andramena miantso. Miaraka ny ambassadeur ny Aotra sy ny ankohonany nahatratra ny fety Katomary zao de miarabanareo plateau. Miaraka ny odikelina Aotra rehetra manerana zay tontolo zao. Fety be ny atsika androany de manasa zay mbola ny tokantrano any rehefa hiainga mihitsy moa zany zao. Efa hiainga afaka fotoana koa mbola manomakomana kely de fety be ny atsika ny Ambohidrapeto fety be ny androany efa Aotra mihitsy tena hoe faly be hiaraka ny Aotra androany de manasa tsika rehetra hiara hifaly zay tena hoe maximum any amintsika maximum oenty saina sifflet ny papampa ny aponga sy ny de rehetra azo hanomeza amboninahitra ny Aotra oenty daholo zay fa rehefa aveo fotoana makasitraka nandrasanela matoky fa voaraintsika rehetra tokantrano de ampidiritsika indray ny antso manaraka miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba taviaizy. Nakovatia kavina tavim-bato le miantso. Diza azafady. Lohateny de nakovatia kavina. Lohateny de miaraba ny dada malala Yayafate miaraba ny Aotra. Faly be za fa tondro zay Aotra. Faly atao amin'ny mpamovoka. Rehefa tsy amin'ny fomba rehetra ibona hitana anazy. Ibona faly tena faly. Iya. Allo miaraba kanjay ary. Allo. Atafiza tompoko. Allo. Miaraba lao izy ale masina viaizy. Iainga vetia 67. Iaina avy any 67. Miaraba nao e. Iaingo le izy. Iaingo. Miaraba tafisa ihany. De miaraba ny ambassadeur ny Aotra de Elia. De miaraba ny Siliana koa de miaraba tsika hoe tena be zay fa tena tonga eto Aotra. De manentana tsika rehetra zay mbola paretrrehetra aza tsara raha to de miaza yes. De hita moa zay tena iny fa tena faly tena faly tena faly tena mitatra be teta Aotra tena tonga eto any tena faly tena de irakoraka de misy any tena faly basy misana tena atao
tena fanina tonga aso irakora kape ia mahafinaritra tsy fantatra tsony hatramin'iny aingo tenenina ka de tafita zay afatra zay amizay fifaliana be zay izy telo mianadaka de antso manaraka indray a miarapa tompoko salama tompoko iza le miaso taviaz alix avatiambo miarabanao alix faly mia voalohany indrindra de faly miarabany dada iayava de faly miarabany Yahosoa ihany koa misaotra betsaka Yahosoa tonga ety aminay ety faly miarabany ambassadeurny Yahosoa Ziady Aelia sy ny ankonany de faly miarabantsika ondry kely Yahosoa rehetrarehetra tena faly be fa tonga le fety de mba hanentana kely ny olona de zay mbola tapa-kevitra de malakilaky tongava amonjy eny Ambodrapeto fa ifalitsika fa eo fanatrehany Yahosoa tsy tamoa zay olazaina fa feno de feno ny fotompoko de efa miomakomana le andeha efa somary mandehandeha ihany ny fotoana tompoko de faly miarabany zanak'Andriamanitra rehetra tratrany 4 marsy tafita ny afatra ialika ka de zany ny fifaliana satino ny daholo reny fa etiny tena tsy misy ohatran'izany alo miraba tompo miarabanao miarabanareo fandarary ambassadorany Yahosoa Ziady Aelia sy ny ankonany iza le tafita iza le miantso bakoly avy aty Andrazara miantso bakoly avy Andrasara miarabany ondry kely ny Yahosoa rehetra manerana an'ity zao tontolo zao ty de miany de faly be fa tratra an'izao fety be any Yahosoa tonga nanehoany voninazy zao de tsy hita zay ambara fa de tena faly de tsy hita tokoa moa zay ao ambara bakoly a Yahosoa fa tonga Yahosoa ndao ary rendez-vous Ambodrapeto rendez-vous rehefa afaka fotoana foy eo a efa eny an-dalana nareo nitsika rehetrarehetra tsika menakavy a de tongava soa e alo miraba tompoko allo mirabanao izy le miasa taviaizy Yaingo avy mitao Yaingo le fort e mirabanao miarabany miarabany ambassadorany Yahosoa Ziady Aelia sy miarabany Siriana sy ny ankonany de faly be zao a toetra izay fetiny 4 mars zao de misaotra andala basy Yahosoa satria raha tsy ny fitoloko de fety zao allo ie maheno tsara de manentana ny olona rehetrarehetra izay mbola tsy tonga ny tia manodidina ny rehetrarehetra ty Ambobao a tapalaka anatiny herinazay mba ho tonga amin'ity fety androany atsotra fandimany fa tele enare ie de sana ihany kokoa e raisina zay ary miantso manaraky Miraba tompoko tafitra tompoko iza le miaso taviaizy zafady Stefania mitaiza mena le miaso mirabany Stéphanie mirabanao Stéphanie tafiditra anao a tokoa ataka tumaso ili miarabany ambassadorany Yahosoa Ziady Aelia sy ny ankonany tena hoe faly be moa zany tena zao am'izao hoe 4 mars tonga zao ary narana gato mabe mitoa izy a de Yahosoa tena tonga nalaka tsika ny tatony a ary endasandrina afaka ny fahotako za de tena hitorisa mevona isany Yahosoa tena kasika azy bebe a androany koa lehibe vitan'izany eo anao koa atona koa ianao mba hanotrona ho amin'ny fifidiany Yahosoa le safidian'le gato fa ny safidina tato izy a mbola afaka miomana tsara am'izao a omansy azo manao entina mizangona isany Yahosoa de manotana tsika rehetra mo zany ho azy etiany Yahosoa fa tsikany Yahosoa mo zany fa tsika azo atao amin'atsiny a fa manao ze tiany Yahosoa miomana aingana fa mbola tsara izay ny mba antsoany sa de matatsika razebebe saka to de iny aso Stéphanie raisina indray ary na tsy manaraky ya makasitraka de aloatra aloha ary anaraka do arahantsika arany ire zay ary
Ye rehefa avy ny seto fohy tao anatin'iny hira milamindama vita verina soma tsara an'izay eto amby fanentanana mbola tsy zay manentana anareo mbola tsy tara tongava ty Ambohijapeto akalaza le Andriamanitra tena marina sady ame voninahitra anazy tada Iavasy Osoa zay le tena manala ny fahotana tongava daholo mijery sy mandeha anay fotsiny zao nareo dia efa mahatsapa hoe mahafinaritra be maika fa hoe rehefa tena tonga aty mahafinaritra io moa zany numéro téléphone dia efa misy tafiditra reo izy telo menada ndao ary tokatranao ka dia raisina avy hatrany ianao alo miaraba tompo iza le miatsy dia avy aiza ia atapiditsika anay antso manaraka alo miaraba tompoko izy le miatsy tavy aiza fombonina re fa ndotoizatsika ihany fanentanana tongava tsy zay miantso anareo tongava ty amin'ny fety miaraba tompoko miaraba tompoko iza le miatsy tavy aiza voalohany indrindra dia miarabany ambasadory Osoa sy ny ankonany falo be amin'izao tena fahatantarana ny 4 marsa zao iza le miantso dada be Désiré Tendo Tapenaka dada be Désiré ndao ary ty zany ia dia manentana an'le olona mba ho tonga eny Ambohijapeto daholo tafita ny avatra dada be Désiré zay ny teny dada be ia makasitraka saika tsy dia misy ambaratsika rehetra ry izy telo menadao tokatrano zay le hoe diboka ny hafaliana ny foa ka dia ny sasany mitomany tomany mpifaliana ny sasany tsy mety atenenina ka dia sasany mioraka antso manaraka miaraba tompoko hallo afaka miteny avy hatrany tompoko allo tsy mihaino retour zany rehefa tafisa miaraba tompoko Patrick avy aty Ambodiady any ndao Patrick miaraba ny tena rehetrarehetra fa tapaka le teo ndao ary toy izy mifanentananao dia manentana ny any avelany koa mba ho tonga ny fety dia ny Osoa taparany sisika androany ty zay faly be zay mitomanana ty fa miratoraka daholo hoe ia mena moa zany ndao ary ka dia tafita ny avatra Patrick ataovy tsara kosa le oratora fa mazava ny andro fa mazava ny andro famazava ny andro efa sy tokony ka dia efa alofoka ny ambodiazy afaka fotoana foy ao miaraba tompoko allo tafitsa tompoko tapaka miantso eritrereto moa zany izy telo menada hoe za le orakoraka nataony olona tsiray avy teo zany ataovy ampitomboy roa antso manaraka indray tafiditra ianao iza le miatsy davy aiza miaraba tompoko miaraba tompoko miarabanao iza davy aiza miarabany ambasadoriny Osas dia izy le tafitsa tompoko faly miarabany ambasadoriny Osas dia Elia dia avira ty Ambohijapeto mola manentana fa maneho ny hafaliana fa tena faly be fa tonga Osoa tena faly ty tatozy ilazana fa tena tiandro misy atongavana tongonana ka manafakila rehetra mba ho tonga andray an'le kadomo mandray any Osoa zay tena ty tatozy ilazana ny hafaliana fa tena tiandry tena sotra betsaka ny Osoa eny ary ie tena sotra betsaka sotra tena namny ale kado sotra betsaka ty manasanatsika rehetra ikado mamy be vokatrizay kado zay ry izy telo menada dia reny ny fifaliana mafinaritra tokanao tsy ombotratra ny hafaliana ka dia ampiditsika anay natso manaraka raha misy aoteknisianina ao ambadika ao tafitsa tompoko allo miaraba tompoko allo miaraba tompoko tapaka moa zany antso fandeha re allo iza le miatsy davy aiza zafady miaraba tompoko salamanao tomona keberit tomona beorit miaraba ny ambasadora ny Osoa Elia dia miaraba ny firiamasina ankoenany dia miaraba ny elikeliny rehetrarehetra tapany 4 mars
ezaka tena ezaka moa zany reazy ary famansoavina da fa mampinaretina tanteraka raha dia raha rehetratsika rehetrarehetra rehefa memako manatatrano somary tapatapaka domona naretina tsy atao masakana fa tsy dia eny nge teny domoina maheno hoe domoina allo mba eny venao somary tapatapaka kely maheno ay toizy ho fanetananao ary mirary fandesa dia misaotra betsaka tesiko eny ary tapaka moa zay antso zay a ka dia aleo solotsika ala fa tsy mazavazava tsy mazava koa ny teny piano teo ka dia antso manaraka rehefa vonao atokantranao miaraba tompoko ok fanamarina trano moa zany a ho antsika rehetra zay hiakatra ty amin'ny fety be any aosoa tsy mbola ty ampiangonana ry izy telo mianada fa ao amin'ny simberanoambany ao zany tsika no miany toromarika rehetra sy mitorolana dia kakamatsiny olona hoe aiza zany simbe andrany zany mba disadresse ndray izy teny ie lalana makaty amin'le fiangonany aosoa ihany zany tsy disadresse ianao a fa maro ny olona zay mitany zotra mazava ho azy fa tsy maintsy misy soratra eny amin'ny akanjony eny hoe fety be any aosoara andeha marsa tsy sarotra afantarina zany ka dia tongavanareo a fa rendez-vous a ity ambodra-pety ihany efa aveo io afa tsy mbola hoe raha amirapisona io na raha afaka piso a fa rehefa aveo io fotoana io a tongava ty amsimy be a tongava ty fiangonanandao raha sika ny antso manaraka ary allo miaraba tompoka raha tafiditra anao mbola tsy tafiditra zany dia mifanesika raha ohatra zany hoe anao afa ny ampoto double dia miodina indray anao makaty amin'ny simy be andrano fa tsy azetrany dia manaraka ny pave rehefa tonga an'le atsy ambany atsy ianao a dia mandeha miodina makany amin'ny simy be andrany ianao a fa sy tonga dia miakatra somary manontany olona kokoa efa misy antsoraisitsika vetrany miaraba tompoko allo miaraba tompoko iza le miazo davy aiza zafady mota vatia katikelo miany kato marsa mota oave mota mba fitsika any akaigny anaram-bota rahabany ambasadorany aosoa dia iria sy ny ankohonany katony katimaty dia miarabany ondrikely ny aosoa rehetrarehetra ihany koa dia nareo amin'ny plateau rehetrarehetra miaraba-mota ihany ko miarabana nareo rehetrarehetra zany a tsy takotenena fa faly be zany a fa efa ela be ny andry a fa tonga ihany le andro tena tsara be dia rehetrarehetra mbola any atokantrano any mbola misalasala tapoa ny hevitra dia ndao a amin'ny voninahitra an'ilay avy indrindra ilay namorona anao dia sotra betsaka tompoko fa efa iainga zao zay a efa iainga tia katikely dia tongava soa namota sambote azy a lavitavy sakaiky any ny ambote azy makany katikely sabotsina mena indry izy telo menada mafampana ianga dia miaingama dia makety tosy koa raha koa tsisy ohatrany miainga aloha ka zay indrindra no anentanana an zareo hoe tsisy afa-tsy ny maingy aloha dia tsy sahirana ianao ny andalana tsy mitaitaina miandry fotsiny zay fety be sy ny toromarika rehetra miainga avy aty amin'ny ambasadorany aosoa zay dia eliaka dia entanina atsika rehetra fety be rehefa aveo ho ataotsika mafana mangotraka ny fety aosoa rehetra tongava mariana fa vahiny teo a miaraba tompoko miarabanao iza le miaso davy aiza razaka zay ty ambomahitsy faly miary voalohany indrindra narabany ambasadorany aosoa sady aely a dia narabany siriana fotsy ny ankohonany dia faly be na falina tsita hoe ahoana naneona anazy fa faly tena faly indrindra aosoa tonga etzao tena sambatra be zay fa misasa be zay tonga ambasadorany aosoa ely a fa raha tsy hoe izy dia tsy voafeny zay tompoko sotra betsaka ny ravakitsika zany mivokatry ny fifaliana zany piano ary izy telo menada tsy hita hoe atao akory fa dia miboiboika amin'ny alalan'ity avelana moa tsy efa amin'ny ranomasina nenonana azy faly loatra tsy ompitratra
dia zay nanasanatsika rehetra hoe zay nangely hafaliana tamin'ny aosoa e ka raha fitafiditra atsika ao tokantrano ny atso manaraka dia ho ampidirina mbola tsisy ny antso fombonabakao ia tanina antsika rehetra ao tokantrano ao ry stelomena ie zany misy raha ohatra hoe zao ianao vao tapa-kevitra tena aza misalasala sona ianao manko dia ohatra hoe mirorosaina hoe andeha ihany a ve za sa ahoana dia aza sina zay mirorosaina zany tonga dia efa rioany fisalasalana sy ny avela hoany fidiram-bola aloha androany misy telomena da tona zay ny tadavanao vola zay a tsy hita hoe manaogory fa tsalovy hoe mba mamonjy any ao soa dia tonga ity antso manaraka tafiditra anao miaraba tompoko tafiditra tompoko makamola atsoa antso manaraka zay ny antso manaraka ao atokatranao rehefa vonimbonina dia ampidiritsika vetrany allo iza le tafiditra allo hoatambatsika moa zany izy telomena ta zay fifaliana be ny tany sain'ny olona zay tafiditra teo ary zay mbola tsy tafiditra ihany koa hoatambatsika zay dia hoetitsika ety ambodrapeto a hoeritsika manomboka eo ansimy be a efa mikaina trano fifalianamingy trano a efa nanomboka teo fifaliana atsamin'ny alina fifaliana moa dia ndao somary mamana lavitra kely fahita lavitra na radio a miarapa tompoko maheno tsara le miasa taviazy zafady ahenao kely le fahita lavitra na radio maheno ve maheno ve iza le tafiditra tompoko iza aloha le tafiditra mahevenao ia tsy nitsony motsika ry stelomena da ezra malalatina satalaka de ndawary a na dia hoe fitena faly be mihitsy ny ara dia aleolo tononona ihany ny anarana santoerana dia ahena ny feoan'ny fahita lavitra sy ny rehefa miatsika adino ny feoan'ny télé a na ny radio a dia amizay mazava tsara dia teny anarana dia nyferinansanao a moa zany efa tsy hita hoe amatao akory fa ho an'ny mpiatso manaraka zay fanamarinana zay ka dia raha misy tafiditra dia efa afaka miditrinareo a raha mbola tsy misy moa dia toizatsika foana ny fanentanana sy miresaka mafana rezy telo mena da androany zany le fotoana lehibe andraisanao an'le cadeau anao zay ho avy ho anao zay amala ny fanasany aosoa ho anao zay hoe tena mangeta etany zany hoe tena teo afaka amin'ny fahotana dia rehefa tonga ty anao a dia tsy hoe mipetraka fotsiny fa miara-mamefa misy ie fametanana zany tongavana reo lasaina rehetra reo asa maika mamaly fotsiny hoe tinara zany fa tongava dia hitanareo rehefa mahita dia tena miry hoe mifanahita fa le izy tinotinompo any raha fitongy anao midiro dia ho anareo le tanaraty aza nanaiky fanaratsiana fotsiny fa mba iny tsara ny lasa taonarany aosa zay vao mamaly lasa mamalimaly fahatany fotsiny nareo sy fatatarao ny tena marina zay ato amin'ny aosa tena sambatra matsifarina fitiavana tena rahazonaina vokatra ato anatinay miatsara ny aosany meno aosanay dia tena hoe hitanareo mizatana dia manontany mbola tsary nareo raha zany miomana hoe andeha hamonjy amin'ny fetiny aosa tena fety tena fety tsy misy fety ohatr'izany dia mbola efa tany sambatra be zay satria aosa namorona anay mihitsy ny tonga eto ampisaly anay dia tena saly be setabetsaka tompoko zany ny afatra sy ny torolarana sy ny toromarika avy any amin'ny piano ry ao atokantrano ao a matoky zay fa tafita aminareo a rendez-vous a rehefa aveo a hitandrapeto misy ny azo fombonina andao resitsika izy alo miraba tompoko tapaka monafisina trano hoe rehefa tonga aty a dia miara-mahame voninahitra ny aosoa so dia misy menamenatra hoe fa iny tsisy an'izany tsisy menamenatra ty andriamanitra namondia miara-mandy dia miara-miorakoraka dia miara-mahame sady tiako tsisy fanavaka vana hoe va iny mitokany va iny avaka vana hoe erina hoe tonga dia ao
tsy misy vahiny ianao a de tongavanao a nafatatino mbola sy tatiko maheno anay a kisy koa anao maniry tia hitany Aosoa tia isotra zay fifaliana be zay de tongavanareo a fa tsy misy faniliklena na fanavakavahana na resaka hafahafa fa nideraina de Aosoa asaina nareo a tsika rehetra tokantrano tongava soa afaka fotoana fory izy telo menada ao amin'ny simby andrana no fotoana aveo miaraka amin'ny tanjotra maka ty amin'ny fiangonana Aosoa Itambodrapeto ity Ambodrapeto daholo zany rehetrarehetra zany a fa tsy misy hoe aiza tafiditra ary ianao miaraba tompoko iza le miasy da avy aiza miaraba tompoko miaraba ny ambasadoro Zedia Eliade miaraba ny Siriana ary miarabatsika olo kely satran'izao fetiny Casamance zao de faly be izy zay faly efa vonina be natongonany iza aloha le tafidy zao iza le miantso aloha e de tsy niteny anarana fa averina trany anarana de nitoerana misy anao a zay anao vao many amin'ny fifalinao rehefa tafiditra tsika raha misy azo de efa ora de aleo aloha avery kely le teniko teo fa tsy ty le ianao raha menamena tsy ianao a hoe menamena tsy handia zany rehefa tonga ty amin'ny Aosa fa rehefa tonga ty ianao tena afaka ienatrao io fa tena lasa mandia be ohatranay a fa afaka manao tsingolo batity anao na tsaiko na rolady na ina zay ataonao mety fa Aosa no mena voninahitra tsika rehetra ao tokantranao rezy telo menada efa eny an-dalana daholo ny akamaroany ny mpame voninahitra sasany vao miala tokantrano na akaikaika miala n'ity embouteillage satria embouteillage zao am'izao tena embouteillage mamay mihitsy aty amin'ny faritra Itosy any amin'ny faritra Mobao any amin'ny faritra Sabotsana Mena any misy daholo ny embouteillage ka na de tsy misy any faritra de asiny de voly embouteillage fotsiny zao mba ataonanao tara mba atonganao tsy tonga ety aloha efa misy atso raisina vetrany tafiditra tompoko miarabanao iza le miasa tavy aiza miaraba tompoko miarabanao iza le miantso Farindra ty Ambotomanja miarabanao voalohany indrindra aloha de miaraba ny ambasadorina Aosa zay de Elia de miaraba ny Siriana de faly be za amizao Casamance izao de miaraba ny kely rehetrarehetra mba miteny mafimafy ia izay mbola ao ve zay ia lasa mo izy a fa tafitany niafatrany a de fa vokatry ny fifaliana daholo zany vokatry ny fifaliana daholo menada efa misy niatso manaraka de ho raisika avy hatrany izy a miarabanao tompoko iza miatso de avy aiza allo tapaka moa zany a somary fanesesika kely fa miassiste a zany satria tena ao anatin'ny tena mbola tena fanetana ihany moa zany tsy sasa zay manetana anao hoe tongavy mitongava re avy de mba zao farany a mitongava fa tena fety be ty androany ty efa ela nyandrasana an'ity fety be ty a tonga ihany izy ty ny farany a ary nitongava aza misalasala tsony a fa tonga de manatona ity Ambodrapeto sao de zao mihitsy raha tonga de izao ianao nialana trano raha ohatra hoe misy manaka nadianao makaty a tena ianao tokony ho tonga saina hoe andeha hamonjy miaraba tompoko hoe misy antso aloha de ndao resitsika izy tafiditra tompoko tafiditra tompoko allo miaraba avy aiza voalohany indrindra de miaraba ny ambasadorina Aosa de Elia miarabanao ihany koa miaraba ny Siriana de miaraba ny teny Aosa rehetra Casamance zao faly be fa natraty de iza aloha le faly be iza le miantso maheno allo aleo zany ia tsy tafita misy ko zany toromaty de averina trany ny fanamarinana ny toerana misy anao de ny anaranao a rehefa miatso tsika rehetrarehetra izay zany no rehefa miatso ianao ny anaranao a de ny toerana misy anao a raha ohatra fa misy antso a de raisika mora mbola tsy misy a de fa etanina trany hoe rehefa aveo a rehefa aveo ity Ambodrapeto zany zay fety be zay a ohatsika rehetra manao anao zay mbola anao zay vahiny a de ity Ambodrapeto rehefa aveo aloha izy miaraba tompoko allo allo iza le miatso de avy aiza
miaraba amin'ny dia ambassadeur-ny AOSA dia ity miaraba ny ambassadeur-ny AOSA dia miaraba ny fianasiny akory dia miaraba ny zanak'Andriamanitra rehetra ondrikelin'ny AOSA ondrikelin'ny AOSA amin'izao sasany fety zao fiverena ny anarany tatomaro aza be any fany mandrotiny tata dia iza aloha ilay tafiditra iza ilay miantso aza be Antoine mboty manjaka avy aiza dawary dia manitana ny olona rehetra koa zay efa momban'ireny tsy nahitany Antoine dia efa natao reny mba tsy ananao salasalatevitra teo fa mba hanapakevitra satria Andriamanitra tena marina ny ambassadeur io ary tsy Andriamanitra koatrany io eto ambonin'ny tany manirana Jesosy zao dia manentana indrindra fa ny mboty manjaka rehetra manodidina tsy efa nalefa tena rany AOSA zay sotrany dadabe ary e Andriamanitra tena marina nafaka fahotana le namorona atsika moa zany no ankalazainy eto Androany ay daoary aleoary hoaratsika Zaira mihetsiketsika zay indray ao amin'ny ao ambadika ao dia alotsika tafiditra ianao anatin'ny Zaira izay aka dia inotsika avy tany Zaira izay ndao ary
dia tapaverina nzay tapaveritsika anaty zao fanetanana be somary sepitsepitra kely mafana semebiseby amin'ny fetiny aosa satria tena faly be tena hoe tonga ety ny aosa reny hoe mieritreritra lizana dia ohatrany tsy mily hoe tena tonga ety manonofo ohatrany hoe manonofo zany dia mitovy ndeo fa misy asa aloha vombonina dia zay tsika izy miaraba tompo tafiditra tompoko miaraba tompoko iza le tafiditra tompoko maeve miaraba anao iza le tafiditra iza le